Ny sorona tsy ho tale eo anivon'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka i Dr Volonena Manuela tale misana ny fanarahamaso ara-pahasalamana sy ny fisorohana aretim-mifindra ary ny valibondana teo anivon'ny ministèra i Dr Manuela Volonena ity tompon'andraikitra vao nisorona tamin'ny toerana ity no nomeny ministèra lalana vao aingana hamaly ireo mpanao gazety vahiny momba ilay raharaha Ambohimalaza. Niteraka resabe ny valiteny izay nataon'ity tompon'andraikitra ity izay nivoaka tamin'ny TV5 Monde tsy niandriela araka izany ny fitondram-panjakana ka nandray fepetra manoloana izany. Nisy araka izany ny fialan-kevitry minisitra manokana izay nandraisana ny fepetra fa nisorana an'ity tompon'andraikitra ity amin'ny andraikitra sasany eo anivon'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka. Warano mivantana amin'ny hainao manjerim-panjakana ny tatitra ataon'ireo ministra tompon'andraikitra manodidina ity raharaha voalaza fa fanam-poizinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza ity. Nilaza moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa nampiantso ireto tompon'andraikitra ireto eny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ny alakamisy 24 ny volana Jolay izao anome tatitra sy fanazavana rehetra ka alefa mivantana amin'ny TVM sy ny RNM izany fanomezana fanazavana izany. Ny antony moa dia mba hazava ny vahoaka indrindra fa ireo trapahavoazana hoy ny filoha. Kila hototo ny tsena sabotsy sy ao Antsirabe vokatry ny famaizana izay niseho omaly nanomboka tamin'ny manodidina ny 900 manodidina ny 300 eo ireo olona izay niaram-boina noho ny famaizan'ity tsena ity raha nitatitra avy amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Ny teo anivon'ny zandarmarim-pirenena dia nilaza fa manodidina ny 900 ny tsena no mainy afo izay niseho omaly alatsinainy alina. Naharitra ora maromaro ny afo ka saika nakitika ny tsena iray manontolo. Amin'izao fotoana izao dia eny amin'ny manodidina ny arabe ireo mpivarotra no mamelatra ny entam-barotra ho an'ireo izay mbola manana amidy. Andrasana moa ny fanapahan-kevitry ny fitondrana any an-toerana amin'ny asa izay atao. Feso na dauphin miisa 20 no hita faty tao amin'ny Elidrano Beskidy ao amin'ny valan-javaboary ny Nosihara ao amin'ny distrika ny Antsiranana faharoa omaly. Nandritra fisafona izay nataon'ny ekipa ny Madagascar National Parks no nahitana ny fatin'ireto biby ireto. Mbola tsy fantatra ny antony na faty ireto biby ireto. Ny eo anivon'ny Madagascar National Parks dia milaza fa mety nitsoaka ireo trozona izay mifamezivezy eo an-toerana ka voafandrika tanaty onko ireto feso ireto rehefa nidina ny ranomasina. Eo ihany koa ny hoe mety ny sambo nandalo tany amin'ny manodidina any ny faritra-dranomasina iny ka mety nampiasa sonar izay mety ho antony na fefika ny feso. Ny fanadihadiana siantifika izay iarahana amin'ny Centre National de Recherche Océanographique ao Anosy-Be sy ny Université Antsiranana no hamaritra ny tena antony araka nambarany Madagascar National Parks. Tsy isan'ireo andray anjara amin'ny fifanana raisam-pirenena Grand Slam izay atao any Ulaanbaatar any Mongolia i Laurent Soanevo eo amin'ny taranja judo. Raha ny fanazavana voaray dia noho ny alaviran-dalana eo anelanela Madagascar sy Mongolia no antony tsy andehanany. Tsy ho tonga ara-potoana any an-toerana mantsy izy raha toka rampitso alarobia vao miainga ho iatran'ny fanazavana. Ny sapotsao nefa no tokony hiakatra antsehatra izy eo amin'ny sikajy latsaky ny 7 kilao. Ny zoma nefa dia efa tokony ho tonga any Mongolia izy anao ny fandanjana. Raha ny vinazaina petrany nefa tao aoriana fiadiana ny tompon-dakeran-tany ny volana Jona teo tany Budapest dia niandrombaka medaly voalohany amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanjony.